atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Epifania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Ino tamy ilay tompo mahery eo an-tanany ny fanjakana sy ny fahefana ary ny voninahitra. Androany ny fiangonana dia mankalaza amin'ny fomba magnetriketrika ny nisehoan'ny tompo na Epifania. Izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany, fianakavian'Andriamanitra ny fiangonana. Arak'izay dia faly miarabantsika rehetra magnaraka izao fandaharana izao ary magnasantsika rehetra hitandregny reto vaky telo atolotry ny fiangonana ho antsika amin'ny ity androniany ity, miaraka amin'izay ihany koa ny fampianarana izay ataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson ho antsika amin'ity androniany ity. Ny vaky voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky ny Isaia mpaminagny ao amin'ny toko fa 80. Mitsangana ka mamirapirata ary Jerosalema fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny aizina fa manarona ny tany ary ny azompito manarona ny firenena, fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao ary ny voninahiny miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena ary eo amin'ny famirapiratany fiposahanao ny mpanjaka. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avilavitra, ny zanakao vavy entina androtroana. Ahita izany ianao amin'izany ka ho miramirana, hibitaka sy ravoravo ny fonao fa hivantana aminao ny areniny ranomasina ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena ary ho rakotry ny angamena vava zavontany mba amin'ny andrameva avy any Madiana sy Efaha ianao ary any Saba rehetra ho avy hitondra volamena sy embokamanitra ary hitory fiderana ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Ny vakteny masina faharoa dia nalaigny tao amin'ny taratasy ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy ao amin'ny toko 3. Ry kristianina havana, aoka horenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena hay ho anareo, izany hoe ny fanambarana nampahafantatra hay ny zava-miafina izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôly ny masina sy ny mpaminaniny ao amin'ny fanahy masina dia izao: ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary piombona ny fampanantenana amin'ny jody ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny ninoany ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Efa nahita ny kintana tanatsinanana izahay ka nankatỳ mba hitsoaka ny Tompo. Evanjely masina nosoratany masinday Matio ao amin'ny toko 2. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea i Jesoa tamin'ny andro ny Herode mpanjaka, dia indreo nisy majy avy tanatsinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe: aiza ilay mpanjaka ny Jody voateraka? Fa efa nahita ny kintana avy tanatsinanana izahay ka nankatỳ mba hitsoaka azy. Raha nahare zany Herode mpanjaka dia taitra izy mba amin'ny Jerosalema rehetra ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalana tamin'ny vahoaka izy ary nanontany azy hoe: aiza no ahaterahany Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ireo nivotry Joda, fa avy ao aminao no ivoan'ilay mpanjaka izay fehan'ny Israely oloko. Dia nalain'i Herode mangingina ny majy ka noadiadiny fatratra ny andro nisehoany ny kintana taminy. Ary nagniraka azy ho an'ny Betlehema izy nanao hoe: andeha ka fotopotoro tsara ny amin'ilay zaza. Ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba ankanesako any koa hitsoaka azy. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro lay kintana hitany tanatsinanana, fa ny aloha azy ambara-pijanony teo amboniny izay nitoeran'ny zaza. Faly dia faly izy noho ny nahita ny kintana. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy i Maria reniny ka niankoka nitsoaka azy. Ary noho ny efa nosokafany ny fitoerandrakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy,
dia volamena sy amikamanitra ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalan-kafa no naleha amin'ody ho any amin'ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mbola ao anatin'ny fankalazana Noely isika. Noely Andriamanitra eo anivosika, Emmanuel. Ary ao anatin'izao taona masina manokana izao isika no mankalaza Noely, taona masiny famindrapo Andriamanitra manolotra ny fony amintsika amin'ny alalan'ny Kristy. Izy no endrik'Andriamanitra, izy no endriky ny famindrapon'Andriamanitra. Ka amin'izao Alahady ny Epifania izao dia mibaribary tokoa amin'ny alalan'ireo vakiteny aroson'ny Eglizy izay hoe Andriamanitra eo anivosika, ary Andriamanitra manolotra ny famindrapony, ary Andriamanitra mianso ny olombelona rehetrarehetra sy ankanavaka ho ao anatin'izay famindrapony izay. Ary izay no antony ankalazana an'izao taona masina manokana amin'ny famindrapo izao, mba hitoetra eo anivosika tokoa Andriamanitra. Ary izay no dikany hoe Epifania. Ny Epifania ny tena dikany dia Andriamanitra eo anivosika. Mbola Noely zany ny Epifania. Ny Epifania fantatrasika fa ny nisehon'ny Tompo eo anivon'izao tontolo izao, ary ireo mazy izay tonga ny saoka any Jesoa no tanindon'izay fisehon'Andriamanitra eran'izao tontolo izao izany. Ary fantatrasika fa ireo mazy dia avy amin'ny firenena maro isan-karazany, ary avy amin'ireo manam-pahaizana maro isan-karazany izay fantatrasika. Ka endrisika sara amin'ny alalan'ireo vakiteny fa Andriamanitra dia teaneo amin'isika, sy hoe ny izy mahefa ny zavatra rehetra, fa mahefa ny zavatra tokoa izy, fa ny tena fahefany dia isika mandray azy. Ohatra hafa izany, izy mamela ineloka sika, izy mamindra ny fosika, no tena fahefan'Andriamanitra. Ary izay ny Epifania, ary izay no irin'Andriamanitra amintsika koa, ary izay no loharano azahoasika ny tena fiadanana marina arakaraky ny andresasika an'Andriamanitra. Ka isaoka sika azy amin'ny fiainansika dia hiposaka ny mazava ary sy oversony ny lalatsika, ary niaizina mandrakotra ny fiainansika. Inona moa iaizina io fa sy ny fahafantarantsika hoe aiza ny lalakale. Ary dizay ny nanjoa an'ireo mazy raha nieritreritra ny saim-pantany izy, ary di io no aretina mikika sika mieritreritra ho mahavita tena sika. Ary dizay ny fahotana nanjoa ny Heroda, nieritreritra izy fa ny fahefany, ny fahaizany no ahafany mamolaka an'Andriamanitra. Nefa fantatra sika fa ny fahefana sy ny voninahitra mandalo ihany, ary dia manapotika sika. Io no nahatonga ny Papa raha tamin'ny andro voalohan'ny taona teo, ary mbola ampisehivina amintsika fa ny aretina tena sy mahatonga sika amin'izany fiadanana sy ny fandriampahalemana dia ny sy firarahina ny hafa, ny fanelikilina, ny fanapitena ny hafa, ny fanaovana ny hafa ho fitaovana. Ary dia izay ny aretina nanjoan'ny Heroda, izay ny toesaina nanjaka tao amin'ny Heroda, ary io mbola toesaina manjaka amin'isika ka anapitesika ny hafa. Ka raha tisika araraky ny vakiteny voalohany hiposaka ny mazava, dia anjarasika tahaka an'ireo mazy manaiky ho tatana
fananan'Andriamanitra, ilay kintana siza, ilay kintana nitarika andreo mazy fa ny fanan'Andriamanitra. Manaiky isika afandrindra amin'izao taona masina izao mba ho anaiky ho tantana ny fanan'Andriamanitra fa sy ny fanahany zao tontolo zao ny fahaizana sy mitondra makaiza raha sy ao ny fanan'Andriamanitra, raha sy ao ny fahendren'Andriamanitra, ny voninahitra sy afana manao ninina, ny fahefana sy afahasika mametraka fandriampahalemana sy fihavanana marina. Fa raha tisika hiposaka amintsika tokoa ny fahazavana ary raha tisika ho tanteraka izay fandriampahalemana izay dia aoka sika tahaka andreo mazy anaiky ho tantanany tantanan'izay fanan'Andriamanitra, ilay fanahany famindrapon'Andriamanitra dia ahita an Jesoa isika, ary raha mahita an Jesoa dia ahazo ny fiadanana marina. Ary dia izay no ambarany masin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Efezianina ho zary ola raika amin'Andriamanitra isika ary io ray lova aminy ary dia miombona ary fahasambarana amin'Andriamanitra. Ary izay ny vaovao mahafaly, ary izay ny taona masina, ary izay ny famindrapon'Andriamanitra dia isika ho raika aminy, ho fianakaviana aminy, ho iray lova aminy, ary dia tena izay tokoa ka iombona fanantenana ao amin'ny Jesoa isika. Ka raha feno fanantenana isika dia roso lalinalina koa amin'ny fandraisana ny tanana ny fiainasika ka ahampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika eo vakivakiana an'izao taona masina izao. Ry Jesoa tomponay io niseho eo anivon'ny izao tontolo izao ianao, ary izay no ankalazainay amin'izao Epifania izao. Nansoinao, anatonanao ny firenena rehetra, ny vahoaka rehetra, sisy avakavaka ao aminao, ary izay ny famindrapo izay, ary dia irinao izahay eo amin'ity taona ity, eo amin'izao izahay amakivaky an'ity taona ity. Engany ianao tokoa ny kintana hitarikanay, ny fanainao ny amolavola ny fo amam-panahanay ka mba ho famindrapo koa izahay, ary ahaisaoka anao tokoa. Ary ity taona ity ny ahezanay tokoa tahaka andreo mazy izara ihany koa izay fanananay ahafoy izahay mitena sarobidy aminay tahaka andreo mazy, ka izara an'izay ho an'ny hafa andray atanana ny Eglizy, ahafoy tokoa ny izahay ka sy anilikilika ny hafa, ary hiezaka mba hifanaza tokoa araky ny hafatry ny Papa tamin'ny voalohan'ny taona teo, ka hiady amin'ny sy firarahiana sy ny fanilikiliana, fa hiezaka kosa hifanasoa, hikasaka mandrakariva ny soa iombonana, ka hitory ny hafalian'ny vaovao mafaly eo manodidina anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatranysika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Epifania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu